Anio alahady fahatelo amby roapolo ny volana febroary taona 2024. Alahady fahafito mandava-taona taona D. Ny foto-kevitra rosin'ny fiangonana ao antsika anio dia manao toy izao: soavy ireo tsy tia antsika. Evanjely masina nosoratan'i Masindahy Lioka, nalaina tao amin'ny toko fahaenina andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'ny mpianany i Jesoa nanao hoe: izao no lazaiko aminareo izay mihaino ahy, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora amin'izay manozona anareo, ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamela ny takolaka ao anankiray dia atolory azy koa ny ilany, ary raha misy maka ny lambanao, aza sakanana na alainy mba amin'ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy mifaoka ny anananao dia aza mitaky izany amin'ny intsony izay tianareo ataon'ny olona aminareo no mba ataovy amin'ny olona koa. Raha izay tia anareo ihany no tianareo, fankasitrahana inona no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza tia izay tia azy koa. Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Ary izay antenainareo hanonitra ihany no ampisambora anareo, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mampisambotra ny mpanota ihany, mba handraisany torak'izany. Fa ianareo kosa, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy manantena valiny, dia ho lehibe ny valisoanareo. Ary ianareo ho zanaky ny avo indrindra, dia ilay tsara fo amin'ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo, ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohina ianareo, mamela dia vela ianareo, manomeza dia omena ianareo, fatra tsara, mifatratra sady mihintsana no avo loha no omena ho ao am-ponareo, fa izay famarana namaranareo ihany no amarana ho anareo koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.